Ry havako malala ao amin'ny tompo, ho aminareo mandrakariva ane ny fahasoavany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Atombo eo aminao ny fanavozana. Atombo eo aminao ny fanavozana. Zany no hevitra lehibe indray hitantsika misongadina amin'ny mofinainantsika anio ao amin'ny bokyny Tantara faharoa toko faha-efatra amby telopolo, ny andininy fahasivy amby roapolo hatramin'ny fahatelo amby telopolo farany. Atomboy eo aminao ny fanavozana. Josia mpanjakany Joda, izay niasa tao amin'ny fanjakana atsimo, dia azo heverina fa mpanjaka nanao izay mahitsy teo anatrehan'i Jehova. Mpanjaka izay nandeha tamin'ny lalan'i Davida rainy ary tsy mba nivilo amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia, hoy ny voalaza ny andininy faharoa raha milaza ny aminy. Josia mpanjaka lay zazalahy kely nandray fanjakana, fony izy vao 8 taona. Misy fahasamihafana kely ny fitantarana eto amin'ny Tantara faharoa toko faha-efatra amby telopolo sy ny fanavozana izay nataon'i Josia mpanjaka ihany ao amin'ny bokyny Mpanjaka faharoa toko faharoa amby roapolo. Eto dia nanomboka tamin'ny faha-enina ambin'ny folo taonany Josia no nanomboka nanavao, nanadio any Joda sy Jerosalema. Ary tamin'ny faha-roapolo taonany dia niroso tamin'ny fanadiovana ny tempolo izy. Ary nitoy hatramin'ny faha-enina amby roapolo taonany zany. Zany moa ny hevitry le hoe fon'izy vao 9 taona no niasa, fon'izy 12 taona niasana sy ny sisa. Eto dia hitantsika ny valiten'ny mpaminany Olda. Rehefa nanontaniana ny heviny mahakasika lay bokon'ny lalàna izay hita tao amin'ny tempoly, dia nambarany Olda fa isy ny fahatezeran'Andriamanitra ho amin'ny tanàna noho ny amin'ny izay nialany tamin'ny didin'Andriamanitra, fa ny mpanjaka kosa izay naniraka wakati ho izy dia ho angonina any amin'ny razany ary ilevina any fasan-drazana amin'ny fiadanana. Rehefa nandre izany Josia mpanjaka dia hitantsika fa nitarika ny olona rehetra teo ambany fahefany hitodika amin'Andriamanitra marina izy. Nentiny Josia mpanjaka ho eo amin'ny tempoly avokoa ny sokajin'olona rehetra teo ambany fahefany. Zany no hitantsika eto amin'ity mofinaina ity, eo amin'ny andininy fahatelopolo, dia niakatra ao an-tranon'i Jehova ny mpanjaka sy ny lehilahy rehetra tamin'ny Joda sy ny mponina tany Jerosalema mba amin'ny mpisorona sy ny levita, ny vahoaka rehetra na lehibe na ny kely. Any amin'ny mpanjaka faharoa aza dia voalaza koa hoe na ny mpaminany. Dia anambary zany fa rehetra eo ambany fahefany no entiny tao amin'ny tempoly andray ny fanadiovana, ary dia natomboka Josoa na dia mbola tanora ary izy ny fanavozana sy ny fanadiovana ny tempoly sy ny fivavahana ary ny firenena rehetra mihitsy. Dia indro naveriny Josia antranterina sy ampatsiahivina ireto vahoaka eo ambany fahefany reto ny amin'ny faneken'Andriamanitra
ny amin'ilay tenin'Andriamanitra, ilay lalàna voahita, ny amin'ny didin'Andriamanitra, ny amin'ny tenin'ny vavolombelony, mba hahatonga ireo sokajin'olona rehetra ireo hankatoy izany amin'ny fony rehetra sy ny fanahiny rehetra. Tsy i Josia ihany zany no mitady an'Andriamanitra na mitady izay hahatsara fifandraisana amin'Andriamanitra, fa notominy avokoa ny olona rehetra teo ambany fiahiny mba hanana fijery tahaka izany. Dia hoy ny ambaran'ny 2:30 manao hoe sady nampifikiriny tsara koa ny olona rehetra tany Jerosalema sy ny Benjamina. Lay fanadiovana izay nataony Josia dia tsy mijanona ho ambava sy eritreritra fotsiny, fa tena ny tanterahana ary narahana asa mihitsy. Dia izany no ahitantsika fa indro Josia eo amin'ny 7:30 nanaisotra ny fahavetavetana rehetra tamin'ny tany rehetra izay an'ny zanak'Israely, sady nandidy izay rehetra amin'ny Israely hanompo an'i Jehova. Tonga loharanom-piadanana ho azy ka naharitra tamin'ny fanjakana sy ho an'ny fireneny zany. Zany no ahitantsika fa naharitra 130 taona ny fanjakany Josia mpanjaka. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, zava-dehibe ny fananany Josia herijika hitarika ny olona rehetra teo ambany fahefana, hitodika amin'Andriamanitra, hanaja sy hankatoy, hahatsiaro ny lalàn'Andriamanitra, ary indrindra hampiatra izany ka mitady ny fomba hampiarana ny tenin'Andriamanitra izay nohenony. Ho antsika tsiraray avy ihany koa dia tranga fanararoatra ny ampiasantsika ireo sokajin'olona rehetra izay mifanerasera sy mifandray amintsika mba samy hahatsiaro izany faneken'Andriamanitra any. Ao an-tokantrano ianao, ray aman-dreny, ento eo amin'ny faneken'Andriamanitra ny ankohonanao, ny zanakao, ny ao an-tokantranonao. Manana didy amin'izany ianao, atomboka eo amin'ny tenanao, dia indro ianao mitondra ny ao an-tokantranonao rehetra eo ankatoy ny tenin'Andriamanitra ary mitady ny fomba rehetra hampiarana izay tenin'Andriamanitra nohenony. Ao anivon'ny fikambanana samihafa, mpitarika fikambanana, birao an'ny sampana, mpitarika fiangonana, birao mpiangonana, tompon'andraikitra samihafa, diakona sy mpiany, manana sokajin'olona ina amin'ny endriny maro samihafa, dia anjaranao ihany koa ny mitondra ireny sokajin'olona rehetra ireny ho ao amin'ny tranon'Andriamanitra ka hahatonga azy ireny hitodika sy hahatsiaro ny lalàn'Andriamanitra, ny faneken'Andriamanitra, mba hiaraka manao fanekena aminao izy ireny ka hanaja sy hankatoy ny didin'Andriamanitra. Ary rehefa mandreny tenin'Andriamanitra izy ireny dia mitady inona amin'ny sehatry ny fanompony, inona eo amin'ny fampivavahana izay ataony, mila hitsy, mila amboarina, mila diovina tahaka izay nandravana ny fahavetavetana rehetra, nandravana ny tsangakazo sy izay rehetra fanompona ny Asera sy Bala tao amin'ny tempoly. Atombohy eo amin'ny tenanao zany, dia taomy ireo sokajin'olona rehetra mifandray sy mifanerasera aminao, dia ho hitanao fa ho tonga loharanom-piadanana ho anao sy ny ankohonanao sy ny fiarahamonina manodidina anao, ny fikambanana sy ny fiangonana ary ny firenena manontolo izany. Dia ho n'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Andriamanitra, misaotra anao zahay, misaotra anao zahay noho ny amin'ny ianao Andriamanitra te hanadio, hanavao, hanamasina anay. Aoka ianao Andriamanitra
hitsinjo ny fanomponay, ny fanoloratenanay, ny fanarahanay ianao. Mivavaka manokana izay amin'ity andro anio ity ho an'ireo tompon'andraikitra samihafa eo anivon'ny fiangonana, ireo manana andraikitra rehetra ao anatin'ny fiangonana, ny mpitandrina, ny loholona sy ny dekona, ny ambaratonga andrafitra samihafa, ny birao, ny mpihevitra rà, ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra, ireo birao ansampana, ny mpiandry, ny mpitoroteny, ny katekista, sy izy rehetra manana anjara fanompona mba samy hiara hientana hitory sy hanambara ny teny vavolombelonao. Ho fanekena mandrakizay ho aminay sy ny zanakay hatramin'ny taranaka faramandimby. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo mahavonjy, nanaovanay izany mivavaka izany. Amen.